Raha iverenina kosa ny tontolo politika dia nilaza tamin'ny fomba ofisialy ny filatsahako fidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena ramatoa Rasamoelina Brigitte filoha nasionalin'ny antoko Ampela Manao Politika isan'ny foto-kevitra ijoroan'izy ireo moa ary fanamby izay apetrany ihany koa ny famerenana amin'ny ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Fanampanazavana sy hoentin'ny lova Ramanatsoa eo amin'ny sary ny Mamy Rasoanaifo. Si manoana ny firotsana amin'ny fifidianana filoham-pirenena filoha nasionalin'ny politika sy hevitsy izao raiky. Natolotry ny antoko Ampela Manao Politika na AMP ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena ramatoa Rasamoelina Brigitte filoha nasionalin'ny antoko. Izany fekevitra nivoaka nandritra ny fivoriam-ben'ny antoko AMP izay tanterahana nandritra ny 2 andro manintsitra ary ny farana omaly teny amin'ny kryptone eny Ambohimalaza zany. Ka izay fahamaron'ny mpikambana nangataka irotsaka filoham-pirenena izay no nandrisika ka dia manolo tena raha mety aminareo ho reniny malagasy irotsaka filoham-pirenena amin'ny fifidianana manaraka ho avy eo. Akoatra ny famerenana ny fandriam-pahalemana izay napetraky ny AMP ho lahara-pameana dia isan'ny foto-kevitra himatimantesany antoko ihany koa ny atao hoe état unitaire. Izay zany dia tsy tia hoe saratsaraka aloha ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Tazomina ihany zany hoe état unitaire zany hoe ray ihany zany ny filoha dia misy andaholy ny gouvernemanta fa ny eo amin'ny enti-manana no aparitaka eny amin'ny ratsa-mangaika rehetra na any amin'ny région io na any amin'ny commune io. Nizay ara tena manana hevitra mihitsy fa tsy maintsy mbola laniny be sy ny maro hoe rehefa razay ny mahazo ny fitondrana décentralisenay ary ministera misy alefanay any faritany. Tao anaty koranam-pianakaviana tanteraka no nizoran'izao fivoriam-ben'ny antoko AMP izao izay nampiseho ny fahavononany amin'ny firosoana amin'ny fanamafisana ny fametrahana ny himira lenta indrindra eo amin'ny lafiny ara-pitantanana sy fandraisana fanapa-kevitra.